ambara ho an'reto avantsika zay atokana ho diakonina reto ary manana ambara amintsika tsiraray avy eo amin'ny fiainany tokantranontsika sy ny fiarahamonitsika amin'ny lafindritra sy amin'ny toerana rehetra. Ny fanontaniana mipetraka voalohany riavana dia zao hoe io batisan'ny jauna io a dia batisan'ny fibebahany. Ny olona manatona ny jauna ho ataon'ny batisa dia olona mibebaka, ny hoe mibebaka dia matsapa fa diso lana ary te hiverinalana andeha hitodika amin'Andriamanitra toy izay, andeha lalana izay tian'Andriamanitra izorana. Jesosy Kristy nefany dia tsy nanota izy na zay ten'Andriamanitra rehetra zany, tsy nanana fahotana izy na iray azy ka nao izy nianao batisa na fibebahana. Satria Jesosy Kristy nandray feno maha-olombelona ny olombelona, nandray feno dia feno maha-olombelona ny olombelona, ny fanenen'ny olona rehetra, ny fahotany zanak'olombelona rehetra raisiny tompo tao aminy daholo. Ary zay ny mampamonjy azy moa, zay no mahatonga Jesosy Kristy lazain'ny apôstôly Paoly any amin'ny epistilo an'ny Korintianina hoe ilay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra tonga ota mba ho tonga famarinan'Andriamanitra kosa isika. Tamin'ny Jesosy Kristy natao batisa dia tsy nandray fotsiny ny atao hoe condition humaine izy fa nandray ny fahotana zao tontolo zao. Ary hoe jaune mpanao batisa indro ilay zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Nataon'ny tompo ino ile fahotana ny raisiny nentiny a teo amin'ny azo fijaliana, nomboana teo amin'ny azo fijaliana teo no nandresena ny fahotana. Jesosy Kristy maty teo amin'ny azo fijaliana dia resy ny fahotana, resy ny jerena, resy ny fahafatesana, fandresena lehibe marobe ny nentin'ny tompo atsika teo amin'izany azo fijaliana izany aloha. Eto no nosilesinao antsika rehana amin'izao hoe Jesosy Kristy maty ho antsika no ny fahotantsika. Jesosy Kristy nandray ota antsika teo amin'izany batisa izany. Fa ny Andriamanitra ray teo amin'ny batisa niaraka teo, ny fanamasina niaraka teo, ary teo niaraka izy telo mianaka ilay Andriamanitra telo izay ray, nanana ny andraky ray avy. Ary eto no atao hoe misy lesona lehibe ho antsika fiangonana, ho anareo diakona, ho an'ny tokantrano tsiraray avy, izany hoe mpifandraisan'ny ray zanaka fanamasina izany. Satria nahoana ny havana ray zanaka fanamasina ny fifandraisan'ny zareo dia fifandraisana feno fitiavana tanteraka, tsy misy atao hoe taratasy tsigara reny mampielamelana fifankatiavana ao amin'ny ray sy ny zanaka fanamasina. Tena fifankatiavana tanteraka, fisehoana izany fifankatiavana izany toy izao mifaniraka, mifanompo, mifamevoninahitra. Eto no hitantsika ny ray zanaka fanamasina mifaniraka, ny
Andriamanitra ray sy ny Andriamanitra fanamasina maneraka an' Jesosy Kristy mety amin'izao tontolo izao, maneraka an' Jesosy Kristy eo amin'ny azo fijaliana mba mifaty hamonjy izao tontolo izao. Zay ny fanirahana voalohany. Tonga ny tompo niraha amin'ny ray sy ny fanamasina mandeha mifaty. Ary zavatra natao fanamasina voalohany rehefa vita batisana tompo dia nitondra azy tany an-hevitra mba ho alainy dia fanazy hoe hiady amin'ilay mpakafanahy zay manimba an'izao tontolo izao. Ary rezin'i Jesosy tanteraka teo amin'ny azo fijaliana izy. Rehefa vita ny tompo ny famonjena levana, rehefa vita ny fandresena ny fahotanaka mitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dinina nataony, naniraka ny fanamasina indray niraisy ny zanaka mba ho tonga izy amin'izao tontolo izao andrisy lahatra nazava ny fon'ny olona ny amin'izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany, ny amin'izany famonjena atolotra ny olombelona izany. Ary zay miasa ny fanahy manampitambo ny fon'ny mandrisy lahatra ny fon'ny olona mba ino sy anaiky ary io famonjena vitan'i Jesosy Kristy io. Ary efa mino sy mandray ny olona ny zanaka sy ny fanamasina maniraka nyray hiavana amin'ilay olona zay, nanaiky an'izany faneho-pitiavana nataon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zany. Tena faniraka ray zanaka fanamasina fa ao anatin'izany pitiavana dia mifanompo sy manome voninahitra. Ny ray manome voninahitra ny zanaka sy ny fanamasina, ny fanamasina manome voninahitra ny ray sy ny zanaka, ary ny zanaka manome voninahitra ny fanamasina sy ny ray. Ary izy telo mianaka ankoatran'izany hoe mifaniraka fanome voninahitra mifanompo izany dia mifamponina, ny ray ao amin'ny zanaka, ny zanaka ao amin'ny ray, ary ny fanamasina ao amin'ny ray sy ny zanaka. Mifamponina mifamponina tsy misy raorao fa tena fiavana tanteraka ny fifandraisana izy telo reo. Zany ny fantaniam-petraka amin'izany mpiavana izao hoe inona ary mifandraisana izao ilay toetry ny ray zanaka fanamasina izao, ny firaisana ny ray sy ny zanaka fanamasina izao amin'ny fiainantsika olombelona, amin'ny fiainan'ny fiangonana. Zany fifandraisana izany no tian'Andriamanitra ho sariny na hoe endriky ny fifandraisantsika zanak'olombelona ao anatin'ny fiangonana. Zany no tian'Andriamanitra ho fifandraisantsika ao anatin'ny tokantranontsika tsiraray avy, fiainana faniraka, ary ny iraka zay anirana dia tanjona iray ny zavatra aniran'ny ray ny zanaka, aniran'ny zanaka ny fanamasina, aniran'ny fanamasina sy ny zanaka ny ray dia ny amonjenantsika, ny hiavanan'ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra. Tokana ny tanjon'izy telo mianaka dia ny azo azy ianao ny ananantsika fiainana, ary zany no hiantsona ny fiangonana eo amin'izao tontolo izao mba iray fo iray saina
keny zavatra tokana ihany teny anome voninahitra an'Andriamanitra eo efan'izao tontolo zao. Ny famonjena revana famonjeny Jesosy Kristy dia ny ampidiran'Andriamanitra antsika ao anatin'ilay fifankatiavana izy telo mianaka. Tsy ilay mpanompon'Andriamanitra ray hoe misy circuit d'amour ao amin'ilay zanaka fanamasina, ary ny olona ny fiangonana ny nilo dia alaino ampidirina ao anatin'izany circuit zany. Ka izay manana firaisana marina mitombo dia afaka miaina izany fitiavan'Andriamanitra izany, afaka mangataka manovy izany fitiavana izany ao Jesosy Kristy. Ny tompo hoe Jesosy Kristy raha hiala teto amin'izao tontolo izao, izay tahaka ny fitiavana iray aho no fitiavako anareo koa. Dia ambika tahaka ny nanirandray aho no anirahako anareo koa. Mahafinaritra mampahery zany teny zany mpiavaka, satria Andriamanitra, fifankatiavan'Andriamanitra sy Jesosy tanteraka dia tahaka izay koa fitiavany ay sy fitiavany ianao. Fitiavana tsy misy fianana na kely azy, fa fitiavana tanteraka, fitiavany ray. Zay toa hoe fa tahaka ny fitiavana nanirahany aho no anirahako anao. Hoy tera hoe teny Andriamanitra aminao hoe mandana makany miheno ianao dia andevy ianao, fa dia izy hoe andeha satria fantatra ny avaratra an'izay anirahany aho fanomboana tao aminazy fijaliana nandresy kanefa Jesosy Kristy. Ary milaza izany mpiavana fa miasa fanontolo fananganana fanjakan'Andriamanitra ity amin'izao tontolo izao sy zavatra mora, kanefa manana antoka, manana toky isika. Fa ny fitiavany Jesosy Kristy ianao dia tahaka ny fitiavany ray azy koa, tena tonga lafatra. Zany mahatonga ny tompo miteny amin'ny mpianany hoe izay rehetra mandray anareo dia mandray aho izy, ary izay mandray ahy dia nandray izay naneraka aho. Zany no tsy mahataitra rehefa tsy makivy rehefa misy fanoherana eo amin'ny fanompoana izay tanterahantsika, satria fantatrao fa tsy ianao no toerana. Izay mandanareo dia manda aho Jesosy, ary izay manda ahy dia manda izay naneraka ahy. Ny ray ny toerana ka asa miady aminy, fa ataovy ny asa, ataovy ny fanompoana. Fifandraisan'ny ray zanaka fanamasina dia misy lesona lehibe toa no fiainan'ny tokantrano, fiainantsika amin'ny vady aman-janak'isika. Tena misy amintsika ve zany atao hoe sofotrasa ao amin'ny ray zanaka tokana ihany dia hianasosy sy hamonjy amin'izao tontolo izao. Ary ao anatin'izany tanjona kely dia fanompo sy mampifanome voninahitra izy menakary, fanome voninahitra, fanompo, fa tsy samy maka ho azy. Zany no lanitra misokatra ho antsika mpiavana maratra. Tian'Andriamanitra ilay fiainany any an-danitra ao amin'izy telo mianaka ao, miaraka amin'ny anjely sy ny
mpanono marobe mba hoandramatsika ety amin'izao tontolo zao mba sombitsombiny amin'izany tian'Andriamanitra omena antsika ety amin'izao tontolo ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy tonga faty ho an'izao tontolo izao, fa tsy izao tontolo izao no mahazo tombony amin'izany famonjena nataony tontolo izany, fa hoy ny Jaona mpanao batisa tao raha nanazavany Jesosy hoe zaho manao batisa anareo amin'ny rano, fa izy kosa manao batisa anareo amin'ny fanamasina tsy miava. Ahoana no atanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no mba ahaizantsika mianakavy miaina izany fiainany hoe ray zanaka amin'ny fanamasina izany, fiainana mifaneraka, fiainana mifanome voninahitra ao anivon'ny tokantrano. Zany no tena fahasambarana, aiza ny aizana izany. Dia Jesosy Kristy manome ny fanamasina antsika. Za manao batisa anareo amin'ny rano, fa Jesosy Kristy tompo izy anao batisa anareo amin'ny fanamasina, amin'ny fiombonana amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny finoana sy ny fandraisana ny teny, dia nomeny antsika ny fanahino masina rehana. Ary hoy izy hoe amin'ny fanamasina sy ny afo. Ny afo dia manadio mandevina ny ratsy rehetra, mandevina zay mety ratsy ao amintsika eo, fa io afo koa ratry izay dia andevonan'Andriamanitra izay mandava azy. Ary tsy livona lasana vena fa fijaliana mandrakizay misaraka amin'Andriamanitra. Ary hitantsika io zany avana fa fahasoavana lehibe nanomezan'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy. Ary isika fiorona ny rano io fa olombelo zany ao amin'izao tontolo izao hitondra ny hafa